Manolotra ny arahaba tompoko. Saika hitoetrany ny oram-baratra any amin'ny faritra avaratra andrefana, ny ilany andrefana ary atsimo andrefan'i Madagasikara ato anatin'ny 3 andro ho avy. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any Bongolava, Itasy, Vakinakaratra ary ny atitany atsimon'ny Nosy. Ny mahakasika ny maripana indray dia tsy misy fiovana misongadina aloha fa anevokevoka hatrany amin'ny ankapobeny. Tsy hisy ny fiforonana rivo-doza ato anatin'ny faritra masina misy antsika ato anatin'ny 3 andro manaraka. Raha ny vinantoetry ny andro amin'ny rampitso maraina jerena amin'ny antsepiriany dia ahazorana tandrifindrahona ny motsiraka ny faritra Sofia mihitatra hatrany Amboeny sy Akavandra, Andrahona na Anjombona, ny any Melaky, Bongolava, Menabe ary atsimo andrefana. Ny faritra hafa omaina ny andro amin'ny ankapobeny, mety hisy tandrifindrahona iserana ihany vao maraina ny any Sava sy Analanjorofo. Raha ny tolakandro indray dia ahazoram-baratra ny any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny ilany andrefana ary ny tapany atsimo Madagasikara. Hihitatra miandalana ho an'ny afo voatany moa izay orana tandrifindrahona mety arahankotroka izay. Mety hisy tandrifindrahona hatrany ny any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo raha toa ka Andrahona na Anjombona amin'ny ankapobeny, ny any Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy, Vitovinany ary ny ilany Atsinanana ny faritra Sofia. Raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina amin'ny 430 degré ny maripana ambony indrindra any Beroro, Maheva-Tanàna ary Antsohi. Anankatra amin'ny 20 degré izay ho an'ny afo voatany. Morotsiraka Atsinanana miovaova eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 2 degré ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray dia saika ahazoram-baratra hatrany manerana ny Madagasikara afa-tsy ny aty amin'ny faritra Sava, Analanjorofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro ary ny ilany Atsinanana Sofia no Andrahona amin'ny ankapobeny. Mety hisy ihany ny orana tandrifindrahona eny antsefatsefany eny. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana, manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré kosa ho an'ny faritra anatiny. Motsiraka Atsinanana eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 degré hatrany izay maripana ambony indrindra izay. Vinan'ny toetry ny andro ny talata indray dia hisitraka oram-baratra manerana ny Madagasikara fa mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny faritra Betsiboka, Analamanga, Itasy ary Vakinakaratra torak'izay ihany koa ny atitany atsimon'ny Nosy. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay dia eo amin'ny 430 degré zao maripana ambony indrindra any Antsohi sy Maheva-Tanàna, 20 na 20 degré ho an'ny atitany ary eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ho an'ny morotsiraka Atsinanana. Dia izay indray vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.